Ny hery iraisam-pirenena no mikotroka ny fanakorontanana eto amintsika. Tsy resaka olana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra no fototry ny hetsika kasaina atao androany. Tsy olana amin'ny delestazy ihany koa fa fanakorontanana ataon'ny any ivelany hoy mistery mpandinika ny raharaha ho avy rahantsika toy izao teo amin'ny fandraisam-peonin-jaka Andriana Vonsoa. Tiako apita aloha dia hoe tsy avy amintsika malagasy io fa ao an-damositsika tondra zany sy ny mpanohatra dia misy hery iraisam-pirenena. Tonga dia izay no resahako. Aleo tsy fitahantsika ny vahoaka madinika, aleo tsy fitahantsika ny malagasy. Fantatsika ny zava-misy, aoka zava ny resaka. Ny amin'ny olana ara-tsosialy izay lalovantsika isan'andro. Afaka anaovana fandaharana zany dia resahana ny hoe inona malatsy, inona ny takan'izany, fa ny azoko apita fotsiny mamaika dia hoe tsy noho isika no antony io fihetsehana io. Hoe tigagabe ianao mihaino hoe ngatsy le ranjo, ngatsy le jiro, ngatsy le fampanantenana sy tanteraka, fa dia averako tsara ny hoe ny iraisam-pirenena no manana tombontsoa rovana ary atao hoe mivoy ambadika ny hetsika tahaka ny tiana atao rahampitso. Tiako apetraka ny hoe tenako tsy momba ny azy, tsy momba ny aroa, ary tsy manohana na antoko politika izy na antoko politika izy. Dia tsindriko tsara zany mahiraka ny avenirany tenako, manana didy mahafantatra amin'ny ara-panahy, mahatily satria mpitily ny tenako anatin'ny raha mpaminaniraka ny avenira izy dia mahatsinjo dia milaza aminao hoe mitandremo ny ambadika izay lalolo avintsika. Misy tombontsoa zany arovan'ny vahiny, mety ho voaresaka koa rehefa avy eo dia tia nisy korotana eto Madagasikara. Tsy korotana fekorotana ny tiana atao, tonga dia tsindriko tsara fa fahampitehana. Tokony ho mailo hatrany isika malagasy satria ny harenantsika sy ny toe-karen'ny Madagasikara mihitsy no tian'izy ireo ka amboleny ny hery iraisam-pirenena korontana rahantsika toy izao hatrany ny fanehoan-kevitra. Malaza moa ny hoe Nepal, mitovitovy amin'ny tany Nepal ireny dia daviny. Tsy resahako hoe tombontsoa an'izay mahita tombo manokana ny amin'ny hoe amalifaty izay sy ny takan'izany resaka hafa, fa tiako apetraka fotsiny dia hoe potehana ny infrastructure rehetrarehetra, potehana daholo izay azo potehana rehetrarehetra dia midiny Madagasikara io. Raha amin'izao toerana misy azy izao zany izy dia miverina any amin'ny taona tahaka ny tany amin'ny taona 7 verina indray ny firenenao. Dia raha pitsa afaka pitso, izy ihany no ametraka eo. Tandremo aso diso. Izy ny nanala dia izy ny mametraka. Fa tsy hoe avelana anao raharaha anakorotana sy hanimba hiady an-trano dia avao dia hoe ianao nanana safidy. Tsy marina zany. Tsy mbola tonga tsika ny amin'ilay sosikevitra izay ho resahako rehefa avy hoe rehefa tsy mbola adalo amin'izany ankehitrika dia ho voavitaka foana. Fa mitenana fohy amin'iny zavatra iny dia hoe misy tombontsoa arova ny iraisam-pirenena. Dia tsindriko tsara hoe eto any mivantana satria kely amin'ny fotoana ny tandrefana no manana olana voalohany eto Madagasikara. Ary tsy mety intsony ny ampimambana ataon'ny fahiny manomboka misy rivotra mitsoka manerana an'izao tontolo izao. Fantatsika ny fandrosoan'ny ny tatsinanana Chine, Russie, tsy resahako aloha ny hafa izay manelingelina be dia misy hevitra zany no ambadika ao hoe hamotika. Tsy manakorotana fotsiny ao izay valifatsiny tsirairay ihany anazy zany, fa ny tena mamaky azy dia miady an-trano aloha anao dia avoa midina le toe-karena sy ny rehetrarehetra. Rehefa tafidina ambany eo dia mametraka olona izy, tsy maintsy manaiky ianao izay fotoana. Hanomboka ny 2 Oktobra izao kosa no hanampy amin'ny famatsiana herinaratra eto amin'ny